Ny tompo hoe amin'ny 12 alina dia hisokatra ny elo, hiakatra zany ny devoly any amin'ny elo. Ry havana zava-doza anie io fotoana io hoe zava-doza. Oka mihitsy tsy hitaritarika ny ankonanao na ny tenanao anao hoe hifety hoe fetin'ny maty zany, aza mba manao an'izany. De zavatra niseho zany teo am-pivavahana izay, de nandroaka devoly, nandroaka devoly, nandroaka devoly. Dia nivadika tamin'ny fiteny tsy fantatra zany ny vavaka nataoko zany. Zany hoe rehefa mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra dia ny tompo no mampivavaka anao zany amin'ny zavatra tsy fantatsika io. Fa misy zavatra zany ivavahantsika, irahan'ny fanahy masina zany mety hoe hanafaka olona voafatotra na koa hampahafantarina anao zavatra hafa izany.